Hetsika sy kolotsaina io no loha FDB io mpanany fanamariana ny Andron'ny Sekoly ho an'ny fampianarana ankapobeny amin'ny ity taona 2024 ity. Asongadina mandritra izany hetsika izany ny fampiarahana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny kolotsaina ka zaza iray hazo iray. Izany hoe hetsika eo amin'ny tao anivon'ny sekoly mba ahoentina ny sehatry ny aina ka ny aina amin'ity moa zany dia fambolena hazo. Ka ireo hetsika lehibe ireo moa zany dia tanterahana anatin'ny 3 andro. Eo anatin'izay indrindra zany nanaovana fihetsiketsena rehetrarehetra mba hoentina manentana ny tsirairay avy eo anivon'ny sekoly fiaraha-miasa miaraka amin'ny environnement mba hikolokoloana ny hazo, hambolena hazo, tsy fambolena fa fambolena fotsiny zany fa atao ny avelona n'iny habe an'iny hazo iny tovy amin'ny fanadiazana ny zaza ihany koa satria izay no hoavintsika. Naneo ny fiarametana sy ny firaisan-kinany ireo sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana haharitra 3 andro ny hetsika ka samy andray anjara ao anatin'izay fambolena hazo izay ny sekoly tsirairay.